ny andraiky ny FFM dia voafaritra ny lalàna 2024 aotra folo tamin'ny 30 Jolay 2024 araky ny andininy faefatra manambara hoe voalohany ny FFM dia mitahaka ny asa fampihavanana amin'ny ankapobeny indrindra ireo voakasika ny raharaha politika hatramin'ny 2024. Faharoa, ny FFM dia miezaka ameraka fitoniana politika mba hisiany fifidianana marina malalaka mangarahara arekeny rehetra. Fahatelo, ny FFM dia manomana sehatra samihafa hisiany fimanakojak-hevitra ho an'ireo mpitsehatra politika sy sosialy ara-toe-karena sy ny sisa. Noho izany ny fanandrify araky izany lalàna velona izany no amoriny ny FFM ireo kandida ho filoham-pirenena anosonia ilay dina-pihavanana ho an'ny fitoniana. Ity dina ity moa dia novolovolain'ny FFM avy amin'ny fizerena sy ny fihainoana ireo sehatra samihafa manerany nosy. Voarakitra ao ny zo sy ny andraikitra ny kandida mialoha mandritra aorianany fifidianana. Izany dina izany dia tahaka ny velirano mampifatotra azy ireo amin'ny vahoaka malagasy mba hisiany fiarah-miasa ankitsipo amin'ny fanarenana ny firenena. Fifidianana atao anatin'ny firaisan-tsaina ka atao adinombalahan'ny mpianakavy ka ny mandresy tsy obiana ary ndresy tsy akoraina, izany hoe miara mampandroso ny firenena. Ny FFM dia manoana hatrany izay tetika sy paikady rehetra hivoana amin'ny krizy indrindra avy tany fifidianana tsy misy raorao mangarahara arekeny rehetra. Izany dia mba hisiany firaisan-kina vahoaka malagasy amin'ny fanarenana ny firenena. Ansoavo ataon'ny FFM manasa ampitiavana anareo kandidaty iloko 30 amin'ny fifidianana ny filoham-pirenena mba ho tonga eny amin'ny CCI Ivato ny alakamisy 12 septambra 3/12 amin'ny folora maraina mba hanaosonia ity dina-pihavanana ho ny fitoniana ity araky ny filamatra ny FFM manao hoe malagasy miavana vahoaka milamina firenena mandroso. Misaotra tompolany, misaotra vavy.